Teboka telo atonga antsika ho kristiana mahafinaritra. Mino aho fa zasy ianao mba te ho kristiana mahafinaritra, ao ny ary nahatonga antsika ho kristiana mahafinaritra. Izany indray no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity ka manasanao hanaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorianan'ny générique. Dia falomeravantsika tsiraray avy tonga soa anatin'ity vidéo ity manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy. Mino fa ndray fahasoavana indray zasy ianao anatin'ity vidéo ity teboka telo atonga antsika ho kristiana mahafinaritra. Voalohany, aoka ho kristiana tia manakaiky an'Andriamanitra isika. Davida dia Andriamanitra no tena noraisy ny zavatra rehetra tamin'ny fiainany. Aoka ny zavatra mahafinaritra antsika indrindra eto ambonin'ny tany dia ny eo akaikin'Andriamanitra. Tsinitsinina ny fiainantsika raha toa ka manalavitra an' Jesosy tsika, satria Jesosy ny loharan'ny zavatra rehetra amin'ny fiainantsika. Ka ninona zavatra alovantsika na iza misy atsika dia aoka finaritra antsika ny manakaiky an'Andriamanitra. Aoka zany zasy ianao farak'izay kristiana tia mivavaka, tia mifanerasera amin'Andriamanitra. Raha tsorina zany dia zao aoka tena finaritra antsika isan'andro ny eo akaikin'Andriamanitra, ny miresaka amin'Andriamanitra, ny mifanerasera amin'Andriamanitra. Faharoa, ny atonga antsika ho kristiana mahafinaritra dia faly amin'izay ananantsika. Tsika tsy voatery hanana amin'ny zavatra rehetra, fa aoka isika ho faly amin'izay ananantsika. Dia ho hitanao fahafinaritra amin'ny fiainanao. Aiza manao hoe za mba te hanana zavatra ohatry ny anina, fa aoka ianao ho faly amin'izay anananao ary hankasitraka an'Andriamanitra amin'izay anananao. Aiza mimonomono na aiza amin'izay tsy anananao, fa aoka ianao ho faly amin'izay kely anananao. Faly amin'izay fiainana anananao androany. Tsy hafinaritra mihitsy izany ny fiainantsika raha ohatra hoe izay zavatra tsy ananantsika no mampiasa sainantsika, fa aoka ho faly ianao amin'izay anananao. Fahatelo, mizara fitiavana. Hoy ny ten'Andriamanitra atao amin'ny Jaona toko 7:4, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ny tena zanak'Andriamanitra dia mizara fitiavana. Noho izany, na olona fantatrao na tsy fantatrao, na mety kristiana izy, mety tsy kristiana mihitsy, mety mpivavaka, mety tsy mpivavaka, dia tia hampahery anao mba hizara ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny olona rehetra isika. Tsy natao hitsara ny hafa isika, tsy natao hifanaratsy, tsy natao hifanenjika, fa natao hizara fitiavantsika. Mety misy olona zao any tsy misy atokana mihitsy, mety hoe tsisy afaka andrahoana akory ary. Dia raha mba misy afaka mba hanohananao, hanampianao andren'olona ireny hoe mba hietsenao izy, mba hividian'ny vary izy dia mba hividian'ny laoka, dia omeo anazy. Dia teneny fotsiny izy hoe tianao Jesosy. Tsy voatery hoe manambe ianao, tsy voatery hoe manambola sy manankarembe ianao zay vao hizara ho an'ny hafa, fa na zay kely anananao io ary dia afaka mizara ho an'ny hafa ianao. Ho hitanao fa ho kristiana mahafinaritra ianao. Fitiniko ny hafatra. Teboka telo atonga antsika ho kristiana mahafinaritra. Voalohany, kristiana tia manakaiky an'Andriamanitra. Faharoa, faly amin'izay rehetra ananany. Fahatelo, mizara fitiavana. Andriamanitra nandefa ny zanany ilay tena tia indrindra ho antsika kristiana rehetra, ho an'ny olona rehetra, eny na ho antsika kristiana vavakantsika. Andriamanitra misaotra anao izahay fa tena tianao kristiana mahafinaritra izay, ary tianao hanakaiky anao izay fa tsy ho variana amina zavatra be lehibe. Ampio izay mba ho kristiana faly amin'izay rehetra mitahinao anay, amin'izay rehetra mba omenao anay na kely na tony na betsaka. Omeo anay ihany koa ny zaran'ny fitiavanao amin'ny olona rehetra, na ny olona fantatray, na ny olona tianay, mety ny olona tsy tianay mihitsy ary, na mpivavaka na tsy mpivavaka, ampio izay izara amin'ny fitiavanao ho an'ny olona rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Raha nahafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, milike, micommente, mipartage any amin'ny groupe izay misy anao dia manasanao hatrany anao j'aime page-tsika. Dia misaotra anao indray nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany dia manome fotoana anao amin'ny herin'ny izao indray hafa. Hello matoa.